tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Aingo sy Etija. Faly miarahaba ny Aingo sy Naina zahay eto amin'ny afaka vahiny androany dia i Salomon nantenaina mazava any Florida eto États-Unis zany faly mandray anao Nahoana Naina? Manahoana Etija? Miarahaba nareo mirahavavy ary misaotra betsaka amin'ny fanasana androany. Dia makasitraka ihany koa ny amin'ny fanekena ny fanasana. Tonga dia androso avy hatrany amin'ny fanontaniana izay manitikitika anahy ihany koa zany, mety manitikitika ny mpiaino hoe iza moa zany Naina zany hazavao anay mba zarazara aminay hoe na ahoana nahatongavany Naina teto Amerika, inona no ataony Naina zany. Merci beaucoup. Naina no tena ahafantaran'olona nantenaina ho an'ny fianakaviana akaiky moa zany izay fiantsoany zareo anahy. Za ankizy nitombo teny rehetra teny. Findrafindra be zay hatramin'ny mbola kely dia avy eo ihany koa nisy fotoana izay tao Antananarivo tany Majunga tany zany tena nitombo. Dia araka ny fitenin'ny zareo izay moa manafiboaka Majunga. Dia peu après namonjy fianarana tany Antsirabe. Dia avy eo tao Antananarivo ihany dia nivezivezerako Madagasikara tamin'ny lalao baskety tany Teko, Fianaratsoa, Virina tany Majunga, indraindray ny lalao ny Tamatavy, tamin'ny faraparany tany Madagasikara no tany Toliara mihitsy. Dia zay raha dinihana amin'ny ambanivanginy ny mombamomba anahy, satria teo amin'ny taranja baskety moa zany tena nanomboka nahaizan'olona anahy. Dia zay angamba ny aloha ny amaliko anareo. Tonga dia efa hiroso any amin'ilay lohahevitrintsika androany ilay resaka baskety. Ny Naina teo zany ny teny hoe vezivezy be tamin'ilay nanao baskety, Afrina nanao baskety tany Madagasikara. Ohatra ny hitanay ihany koa fa manao baskety be aty Amerika. Mahaliana anay ny nahatongavan'izany rehetrarehetra izany. Nanomboka 4 taona nanao baskety dia lava be mihitsy Naina aloha efa hitako ny ontsika tany Michigan. Zay zany dia efa hoe tombony. Ankoatran'izay misy olona nefa lava tsy manao baskety fa mahaliana anay hoe ahoana ny nahatonga an'izay, nanahoana ny hoe izay ny safidy. Ngamba mety hoe tonga ho azy ngamba ny lalaovako baskety na hoe tsy tonga ho azy. Amin'ilay hoe ngamba hoe zareo ny lehilahy tao an-tanàna manabavy tsisy hoe rahalahy. Dia lasa voaka ny trano foana tadidiko tsara tamin'ny 2004 zay nifindra tany Majunga petraka tany Amborovia any akaikin'ny garan-droplanina any. Dia mandeha voaka foana, mandeha maka mokinazy, maka manga. Dia avy eo amin'izay nahita baskety tena tanaty ala kely tany misy terrain baskety, terrain tany dia izay nanomboako ny lalao baskety, tsisy tennis tsisy inona fa tena pieds nus. Dia lalao baskety baolina tsipitsipi kely eny fotsiny tany Amborovia tany Majunga tamin'ny taona 2004 dia niaraka amin'ny namana sy ohatr'izany. Peu après amin'izay mbola tao Majunga ihany nisy an'izay entraîneur izay tena tsisy mahafantatra an'izany raha olona ao Majunga na olona ao Madagasikara. Maître Mambe ny anarany. Izay maître izay no niteny tamiko hoe avy ilay ialahy aty ao ampianariko baskety. Tena hitako ny fitiavana an'ilay izy ialahy rehefa milalao. Kapa ny entiny lahy dia solo lahy, kapa ny lahy dia milalao amin'ny ciment ialahy dia eo ialahy mandraparivo ny andro. Fa ndao ialahy ao ampianariko baskety. Dia izay zany nanomboako ny lalao. Teo amin'ny 14 taona teo tamin'izay 2006. Dia nampianarana andro migaingaina be amin'ny 12 atoandro any Majunga. Misy an'izay toerana atao hoe passe de fil izay.
tao ny ankizy rehetrarehetra milalao raha ao Majunga tsisy tsy mahafantatra an'izany. Dia izay mety Ranomamy be izay tena manana respect be zaho anazy indrisy moa izy efa tsy miaraka amintsika intsony. Fa izy no nampianatra anahy baskety voalohany. Dia peu après an'izay moa nisy entraîneur hafa nifandimby arakaraka an'izay. Dia eo akaikin'izay kosa nefa ny ray aman-dreny miteny hoe mianara mianara fa io baskety io tsy mampianatra, Mahavelona. tsy mahavelona. Oe, izay angamba ny teny tsy mahavelona. Dia nianatra. Afaka baka tany Majunga, nandeha nianatra tany amin'ny université Chercheur tany Sambaina Antsirabe. Fitiavana baskety nefa teo foana. Dia soa ihany fa misy terrain any dia misy namana koa tia baskety dia mitohy foana ilay izy. Dia niarakaraka teny foana izany izy fa rehefa tena hoe vita ny fianarako tao azoko ny licence izay vao navelan'ny ray aman-dreniko malalaka hoe dana amin'izay ary ataovy ilay baskety raha tena tianao. Manana diplôma ianao izao afaka manao baskety. Raha mbola tianao mianatra ianao mianatra. Dia raha tianao baskety ianao manao baskety, miasa ianao miasa. Fa teo izany amin'izay izany zareo tena nanohana anahy hoe ndany ianao raha hanao baskety. Dia teo amin'izay angamba nanana opportunité maromaro tadidiko opportunité ngeza indrindra nananako tao amin'ny Palais de Sport nanao concours de dunk tamin'ny 2015. Tena nahitan'olona anahy hoe iny naina fa iny ilay bandy amin'ny dunk be. Dia teo amin'izay nisy club NA amin'izay izany nanomboka nandray anahy. Nanana intérêt zareo hoe mahaliana anay ianao ianao ray lalao aminay. Dia nivezivezy teo dia niafarako niaraka tamin'ny ekipan'ny gendarme amin'izay. Dia teo amin'izay izany no tena ataontsika hoe tamin'ny sehatra ambony tany Madagasikara ny lalao baskety. 3 taona teo niaraka tamin'ny gendarme, nahazo championnat de Mata izay, nahazo championnat de Coupe du Président ary tena betsabetsaka ny zavatra nianarana tao niaraka tamin'ny entraîneur Ratsimizao Olivier. Mbola any izy amin'izao, mbola hitako any koa izy tamin'ny Facebook any moa nifankahitan'olona rehetrarehetra. Peu après amin'izay nahazo appel hiara-lalao amin'ny Cosmos de Gossuarez, Cosmos Secrène any Antsiranana. Dia niara-lalao tamin'ny zareo koa izany izy io roa taona. Dia tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay teo foana ny faniriana hoe hitombo ny kariera, hoe hiakatra ambony foana. Sady efa nanomboka teo ihany koa nanomboka hoe asa professionnel niara niasa tamin'ny Secrène tamin'izay fotoana izay sady noho ny lalao baolina ho an'ny Secrène ihany koa. Nisy opportunité amin'izay izany rehefa nandeha ny fotoana ho avy ny Jeux des Îles 2019. Dia miezaka mikotrana mafy dia mafy sao dia mba ho lany national indray andro any. Dia tonga amin'izay ny présélection iny fa surprise fa nahazo convocation hoe tongava mamonjy ny regroupement voalohany ho an'ny sélection nationale anao Jeux des Îles. Fa tena hafaliana be. Nefa tao anatin'izay koa faniriana mbola nianatra. Dia tamin'io fotoana io mihitsy tamin'io taona mialohan'io 2018 nanana faniriana hoe aleo no fianarana kely raha misy fahafahana. Dia misy namana tena akaiky nanampy hoe raha te hianatra ianao dia aleo fahampianay. Dia niara-nitontona amin'izay izany ilay antso ilalao amin'ny équipe nationale présélection dia nivalin'ny fianarana taty Andrews Université. Teo ny safidy anisan'ny sarotra indrindra ny iran-draisina. Satria ny anankiray nofinofy tena hatramin'ny mbola kely hoe nilalao na manana chance hilalao miaraka amin'ny équipe nationale. Dia ny anankiray hoe manana opportunité ahafahana manohy fianarana any
Dia ny marimaritra iraisana moa izany farany araka ny hitanareo izao dia taty ny farako. Dia nafoy ny baskety tsy hoe nafoy tanteraka fa tonga taty États-Unis tamin'ny juin 2019. Puis après nanomboka ny fianarana fa ny baskety nefa dia manaraka eny ihany. Manaraka eny amin'ny baskety nilalao an'ny ekipan'ny Andrews University tamin'ny taona voalohany natongavako taty. Dia toy an'izay angamba ny arahantsika mahafantatra ny farany 2019 dia ny Covid dia iny namarana saison. Dia ohatr'izay izany no fizotran'ilay tantara raha hoe fitenina fohifohy. Dia après ny Covid amin'izay ny reprendre tsotsotra teny amin'ny fiainana nandeha normal teny. Dia nanandrana hoe maninona raha manandrana ilalao amin'ny ekipa matiana aty États-Unis. Dia misy an'izay ligue mineure izay TBL ny anarany. Zareo sélectionné mpilalao foana isan-taona. Dia namonjy an'izay événement izay zany za. Dia ilay izy ny tena marina zareo zany amin'ny culture zareo tsy mijery fotsiny hoe ianao mahay milalao basket. Fa ny an'zareo ny tiany zareo fantatra hoe ianao ve manana habilité ny ho professionnel eo amin'ny resaka basket. Be da be ny olona mahay milalao basket aty États-Unis. Fa ny ilain'zareo dia hoe ny olona tena mahavita ny matianina i-représenter ny organisation zareo. Ary ny niveau atongavana amin'izay nefa be da be ny etapy tiany zareo andalovanao izay vao tena ho tafiditra ao anatin'ilay ekipa tianao hidirana ianao. Nanandrana tamin'ny voalohany afaka n'ilay première étape izany hoe draften zareo dia ny deuxième étape dia hoe training camp. Tonga tany amin'ny training camp amin'izay miverina ihany na hoe na dia mahay basket aza ianao ka tsy afaka mireprésenter tsara ny ekipanao dia eo no mety olana hahatonga anao tsy ho tafiditra ao anatin'ny ekipa. Ary tany hitako hoe lesoko tamin'izay. Tsy tafiditra tao anatin'ny ekipa za satria tsy nanana an'ilay habilité na communication hoe ahoana ny representenao ny ekipanao raha ohatra ka lany ianao. Dia ianao zany amin'ilay teny anglisy tsy languenao voalohany ka vao misy hoe diso kely iny na hoe tsy milamina kely dia efa chance ho an'olona hafa satria be da be ny olona tianao andeha asa. Dia teo moa zany fizakana ny fianarako sady mandeha dia. Puis après tamin'ny faran'ny taona 2022 amin'izay vita ny fianarako. Dia teo amin'izay nanapa-kevitra hoe ndao indray andramana mbola tianao basket sa tsy tianao. Taona ty mandroso ihany tsy havita hiazakazaka eto mandrakariva. Dia teo amin'izay nanandrana dia satisfait zareo tamin'ny mbola afaka milalao ianao zareo sady afaka manome marika tsara ny ekipanay dia ok voaray ianao. Dia zay zany lalanay sy ny basket hatramin'izao. Dia izao ny afarako izany ny lalao aty. Arabaina fa tena tsy nijanona tamin'ny hoe tsy tafiditra fa tena hita hoe tiana ilay izy dia nandramana foana. Mafy hatramin'ny farany. Ia. Manahoana amin'izay rehefa tena ao anatin'ilay ekipa, izay zany no tena ataonao karazana ohatran'ny hoe asa mihitsy izany ilay izy sa hoe manahoana mandray karama ve sa hoe entohany fianaranao tsy fantatro azonao tsy valiana koa izany raha ohatra ka hoana fa mahaliana anay izany surtout hoe raha misy malagasy koa liana amin'izany. Dia be ny ankizy aty aoriana le génération le aty aoriana tena mitsoalajoala be daholo mety tia baskety. Azo variana ka ngamba leo resaka tsirairay. Le mécanisme an'ilay izy zany rehefa milalao matianina ianao dia manao signature-na contrat mihitsy.
bilatéral ilay contrat, izany hoe misy anjara raisinao dia misy anjaran'ilay olona mampiasa anao ihany koa. Dia rehefa manao an'izay nefa anao voalohany indrindra amin'ny maha-olona internasional anao, dia amin'ny ankapobeny mila alalana ahafahana miasa eto États-Unis. Misy fotoana zareo no mikarakara an'iny, dia misy fotoana koa ny mpianatra internasional manana opportunité afaka miasa ao aorian'ny fianarana. Izay ihany koa izany nahafahako nanao an'ilay satria vita ny fianarako tany Androzy dia afaka miasa aty izany mandritra ny fotoana voafetra. Dia manome karama zareo amin'ny maha asa an'ilay izy. Nefa amin'ny maha ligue mineur anazy tsy afaka milaza hoe mahavelona ilay karama. Fa eo akaikin'izay koa izany misy asa ataoko à plein temps. Dia io asa io azoko lazaina eto ihany koa miara-miasa amina organisation ahako miahy olona tsy manan-kialofana eto Orlando, Florida. Dia io izany ny asako à plein temps. Dia rehefa mi-temps izany mandeha manao baskety sy mandeha manao match eny manodidina rehetra eny. Manodidina eny rehetra eny izany io mitety eta eto Amerika sa hoe ao Florida, sa ao Florida ihany? Eto Florida sy ny eta manodidina. Ohatran'ny tamin'ny omaly izao izay nilalao tany Georgia. Dia misy taona koa izay tany Caroline du Nord, Caroline du Sud. Dia ireo eta mifanakaikikaiky ireo izany eo izay no mivezivezy mandeha manao match any amin'izareo, na zareo koa misy fotoana tonga manao match aty aminay. Tsara be, tsara be. Tena mankasitraka aminao mizara nalehanao natrehanao sy ny zavatra nandalovanao rehetrarehetra izany. Inona no mety hoe afatrao na hoe ny fikasanao moa izany dia hanao an'izy ity aloha mandra-pahafahanao manao an'ilay izy. Tsy izay? Oui, amin'ny fikasana aloha sady foana ny lalao baolina sady ohatra hoe nahy manokana aloha ilay izy anti-dépression. Rehefa tsy milalao baolina izay dia marary. Na rehefa tsy afaka milalao baolina izay dia tsy en forme, tsy à l'aise mihitsy fa tiako ilay milalao baolina. Dia mety izay angamba tsy nahatonga anahy tsy nijanona hatramin'izay. Eo ihany koa ny faniriana ilay milalao baolina dia ny hanampy ny tanora mba afaka exploiter an'ilay izy sady hanana opportunité ao anatin'ilay tontolon'ny fanatanjahantena. Indrindra indrindra ny Madagasikara efa mivoatra moa izy amin'izao, misy firoboroboana ilay fanatanjahantena fa mety tsara kokoa raha atao mifandray amin'ny hoe ahavitana zavatra ilay fanatanjahantena izany fa tsy fialamboly fotsiny ary ahafahana mahita opportunité be da be ny fanatanjahantena. Dia izay izany ny tena voizina ao anatin'ilay izy. Aminay natao ny resaka momba an'ilay hoe tamin'ilay sélection voalohany tsy voaray satria ilay nanana ilay problème-na communication dia ilay teny koa ilay teny nampiasaina teny anglais dia ohatran'ny tsy tafavoaka tsara ilay zavatra nitakindry zareo izany. Azony naina tantaraina vetivetsika ve hoe inona ny zavatra niova tamin'ilay naina nanandrana faharoa? Expérience angamba ny afahako mamaly an'izay. Satria fititeniko kely fotsiny tamin'izay mbola nianatra dia nanao an'ilay andrana voalohany dia ny environnement nisy anahy
tsy mitovy amin'ilay tamin'ilay environnement technique. Izany hoe moyen de communication zany ataontsika hoe na dia samy miteny anglais zany ireo environnement anankiroa ireo, dia miteny anglais ao amin'ilay tontolona baskety aty mihitsy tsy mitovy amin'ilay teny anglais ianarana any am-pianarana. Izany hoe misy kolontsaina anankiroa samihafa zany ao anatin'izay, na ny argument technique na ny fomba exprimenao ny tenanao fotsiny ary dia efa mety ho zavatra hafa ny fandraisan'izy ireo anazy. Dia nahatonga an'ilay izy nety tamin'ny faharoa amin'izay, mahatonga an'ilay communication mandeha tsara amin'izao, no nahafahako nanana expérience bebe kokoa amina olona teratany Amerikana en général. Io nge toy ny any amintsika any Madagasikara ihany raha nolazaiko, ny tontolo any Madagasikara amin'ny resaka basket, sy matetika ny dialectantsika samihafa daholo. Izay izao zany tao amin'ny tontolon'ny basket, dialectanay samihafa daholo. Ary rehefa vao miteny avoatany ny olona iray, dia miteny amin'ny fiteny sisintany ny olona iray, dia misy fotoana tsy mifankahazo. Surtout rehefa vao anatina stress sy tension ambonimbony, surtout rehefa na resaka entraînement na resaka match. Dia ohatr'izay koa ny aty, tsisy mahasamihafa an'izay ny aty. Izay zany tokony hanan'ny adaptation hoe afaka misadapte amin'ny kolontsainan'olona hafa, ary tsy manasarotra an'ilay izy fa misintégrer tsara amina kolontsainan'olona hafa. Dia izay no tenenako hoe misy fotoana miteny hoe tena mianatra fiteny hafa mihitsy amin'izao zany tena mety tsy ho haiko nefa ilay izy amin'ny teny anglais ihany, ary amin'izareo ilay izy normal tsara. Ia, tonga dia mampiatratra an'ilay resaka ilay hoe ilay karaha ao anatin'ilay fifandraisana izany sy ilay hoe ao anatin'ilay fanatanjahantena misy fiteny hoe faux sportif. Ia. Eo an'ny mpankafy basket izao raha ohatra ka hoe milalao anatina match anankiray, inona moa fiteny izany, rôle ny position any inaina rehefa tena milalao? Eny rehetra eny. Nanomboka tambola kely satria tany Madagasikara en moyenne somary lavalava. Dia napetraka poste 4-5 tany Madagasikara. Tonga aty tsy lava be intsony. Fa fohy. Iraisana ilay filenina, lasa fohy rehefa tonga aty. Dia amin'izay zany dia lasa miakatrakatra aty amin'ny terrain, ivelan'ny terrain zany lasa poste 2-3. Garde zany fiantsoan'izareo anazy rehefa tonga aty. Mahafinaritra. Misy hafatra farany na mbola zavatra tianao ampitaina? Ny hafatra farany angambany dia ny hoe tsara ilay fampizara opportunité ny amin'ny samy malagasy eo an-toerana na ny malagasy aty ivelany sy ny any an-tanindrazana. Dia ny exploiter an'iny zany tena tsara be mihitsy, ka izaho izao anisan'izany misy fotoana tena tiako mizara amin'ny tanora any Madagasikara hoe misy an'ireto opportunité vitsivitsy reto na ilalao amina ekipa io na formation fotsiny ary na dia formation en ligne fotsiny ary tsy voatery hetsika avy any Madagasikara, dia tsara foana mizara amin'ireny. Ary anisan'izany koa raha misy ohatra hoe etaentan'ny ankizy any Madagasikara, dia matetika ny olona tsy miteny zareo fa tazominy any am-pony ihany ilay etaeta. Fa tsara nefa mizara an'iny, na dia hoe resaka fotsiny ary na dia hoe tsy ho any amin'ilay olona resahanao ilay solution, dia ilay olona no afaka mizara an'iny amin'izay olona fantany. Dia izay zany no tena mahatsara an'ilay izy. Ao anatin'ny sport ihany koa ny fahaizana mampiasa
ny network na ny réseau misy anao dia iny tena exploité indrindra ho an'ny tanora malagasy zany izay. Dia aza avela ny fianarana, tena ilaina ny fianarana. Rehevo tsy afaka manao fanatanjahantena intsony ny olona anankiray dia tsy maintsy miditra amina monde professionnel hafa izy raha ohatra ka tsy manana fahafahana hivelona hanana indépendance izany. Dia dans tous les cas iny fianaranao iny afaka manampy anao foana. Izay angamba ny tiako lazaina. Saotra betsaka. Ny fianarana izy milova tsara indrindra. Mahafinaritra. Saotra betsaka. Angamba ny tena mi-inspire tanora malagasy le zandriny mihitsy ny zavatra nolazainay nandroany. Engany. Merci beaucoup. Efa dia mankasitraka amin'ny fanekena ho vahinay mety mbola antsoinay any ariana naina ohatran'ny mahafinaritra naina mihaino an'izany nanresaka hoe fifindra-monina fotsiny ary satria io koa nefa hafa koa iny ny fizarana tany vaovao sy ny tsy resaka ny teny anglisy ozy tsika teo fa ny le resaka kolotsaina sy ny sisa dia mirary soa amin'ny fitohizany na ny asa tena ny asa atao plein temps zany sy ny asa mi-temps fikasana amin'ny baskety. Betsaka. Betsaka nay. Eny ara mandra-piona daholo. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.